Salamy marobe anareo maro vitsivitsy moa zany fa tsy de tena hoe marobe aloha nantany anatao amin'ny MP hoe ohatry ny ahoana ny fomba fikarakarako an'ity volobeako ity de atoroko anareo anatin'ny vidéo izy androany. Ito misy sariko tamin'izaho le sola de zao izy efa feno be daholo tena hoe efa lasa naniry be loatra indray produit any repousse de cheveux rapide by OR Beauty daholo no nampiasaiko na ny napaniriko an'le sola na ny produit izay ampiasaiko androany. Témoignage ty anaty de ireto daholo ny produit ampiasaiko shampoing solide, shampoing bouclette liquide, masque nourrissante de gomme belle ohatry hoe livina ihany izy brosse bombo ao amin'ny OR Beauty daholo reto produit rehetra izay ampiasaiko reto androany ka ary daholo arany amin'ny fomba fikarakarako anazy. Manomboka amin'ny fanasana de shampoing solide no ampiasaina voalohany tena mandroatra be mihitsy ity shampoing solide an'zareo ity. Za aloha zany teneniko anareo fa tsy professionnel amin'le resaka fikarakarana volo fa ataokotoko fatany amin'izay mampety anazy fotsiny ihany. Rehefa vita ny shampoing solide de ity shampoing bouclette ity indray no ikosehana anazy farany. De voaingana kely nahalala hoe eny amin'ny fotom-bolo no asiana ny shampoing fa tsy eny amin'ny ravim-bolo. Tsy haiko hoe marina ve zany teneniko zany sa tsy marina fa de haiko aloha zany le zavatra tiako tenena fa tsy haiko na azonareo. Rehefa voakosokako madio tsara le volo de hosorako an'ilay masque nourrissante amin'izay ity ny hitako tena mety be amin'ny voloko ao amin'ny repousse de cheveux rapide by OR Beauty. Lava be koa le anarana de sarotsarotra amina fa manana karazana masque be dia be ihany ry zareo ao. Vita ny fanosorana masque de sady miandry temps de pause kely le masque no somary roitiko kely ilay volo zany hoe bangona zany de rehefa avy eo kobanina madio be mihitsy de vita ny lavage. Rehefa izay rehetra izay de hiditra amin'le tena tantara manga le tena mahavizaka sandry be amin'izay isika. Comme belle amin'izay ny ampiasaitsika de ity figo ity voavidiko omaly izy ity de ity ka no anaovantsika ny dressage na boucle. Na mbola mando ary le volo de tsy maintsy mbola le mandemana kely ohatran'izao ihany amin'izay mba mitsofoka tsara le produit rehefa hosorana. Iny zavatra tsy haiko ny anaran'iny fandemana volo iny fa hitanareo ao amin'ny repousse de cheveux rapide by OR Beauty ihany koa. De hosorana amin'izay le gomme belle de ataony styling ohatran'izao ny fanaovako ny anazany atsofoka avy any ambany ilay figo de mamoaka ohatr'izao. Tsy haiko ohatr'izao amin'ny sary zao jereo fa tsy haiko manazava azy. Rehefa tonga eto amin'ity fotoana ity de ny isany tena manahirana anazy sy mampakizitina ary mampatonga anahy te hanajanona le izy ilay manao an'le volo ao aoriana le tsy mety takatro iny mihitsy de ao matetika tsy de vita tsara mihoatra ny ireo takatra rehetra. De le manao volo ohatran'izao zany tena mila finiavana sy faharetana mihitsy sady fitiavana fa raha ohatra ka tsy manana an'izay esprit zay nareo de to de ajanony de n'izao fa zay ny zavatra ilaina rehefa anao an'ity satria tena ela le izy tena ela. Adiny ray latsaka taty aoriana rehefa voabangy daholo ny volo rehetra de namaina tamin'ny diffuseur amin'izay le izy afaka haeny amin'ny masoandro ihany koa fa somary ela de nataoko kely an'ity. De zay fanaovako an'ilay voloko mbola tsy tena tonga lafatra tsara izy fa mbola tsy tena hoe salama be fa mbola en transition tanteraka mihitsy zany zao mbola tsy kivy satria zao vita rehefa maina tanteraka izy tena hoe mandina tsara tsy maina be le volo. De ao amin'ny repousse de cheveux rapide by OR Beauty daholo hitanareo an'ireny produit rehetra ireny raha ohatra ka liana nareo de raha ohatra solasola raha ohatra ka te hanalava volo de zay. Bisous.